Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Fa iny dia nisy ady na atsiravina tamin'ny firenena anankiray. Bala mirimorimo aty sy aroa, zera-bomba mamotipotika atraizatraiza, fandravana mahatsiravina no nitranga. Tahotra sy orooro ary fahantrana no vokatra izany. Olona narivony maro izay tsy manatsiny no tafiditra tao anatin'ny ady mahatsiravina izay nifamelezan'ny firenena anankiroa. Atraizatraiza dia olona maratra, kilemaina tsy fidiny, tsy manan-kielofana, tsy misy fonenana intsony ary olona mijalijaly no ny anoanana no indreo fatazana. Tao anatin'izany ady mahatsiravina sy fahantrana mampahonena izany dia indreny ny misionera fa mandehandeha etsy eroa mitondra sakafo sy fitafiana mba homena ireo traboina. Nisy misionera anankiray antsoina hoe Johnson izay voatendry mba ho lehibe an'izany fizarana sakafo sy fitafiana izany. Matetika mihitsy izy no saika voan'ny bala na voazeran'ny bomba. Na izany aza nefa dia tsy mijanona mihitsy izy fa mandeha hatrany ihany, miezaka ny hamonjy reto vahoaka izay tsy manatsiny, efa raiky tahotra mafy noho ny ady. Ary rehefa alina ny andro tao amin'izany toeram-piherena amin'ny bomba izany, raha nipoaka tsy lavitra akory ny toerana fiherena ny bomba dia nipararetry ny tahotra ny olona rehetra. Fa inga Johnson kosa dia namaky ny baiboly ny tampahatoniana indrindra. Raha sendra ny ato kely ny filatsaky ny bomba dia nisy lehilahy anankiray izay nanontany azy ka nanao hoe, fa nahoana moa ianao tsy mba matahotra akory? Dia nitsikina maly azy inga Johnson ka nanao hoe, satria kristianina. Nieritreritra kely aloha ilay lehilahy nanontany azy rehefa izany ary avy eo dia nanontany inga Johnson indray ka nanao hoe, mba azoko atao ihany koa ve ny ho tonga kristianina? Nitsika indray inga Johnson ka namaly ilay lehilahy nanao hoe, nahoana moa ny tsy ho azonao atao izany? Dia nazavainga Johnson tamin'ilay lehilahy ny hevitra izany atao hoe kristianina marina. Eny tokoa, manan-kantenaina izay tsara lavitra noho ny eto amin'ity tany ity, ny tena kristianina marina, ka tsy mba matahotra na ino kiantra na ino kidona. Amafisin'ny Job izany ao amin'ny Job 7:20 andiny 5:20, raha nandalo fitsapana sy fisedrana mafy dia mafy izy dia izao no lazainy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana ny amparany eo amboniny ny vovoka izy. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ny namanao Stéphane Razafiany no manoloana ny micro sy mitafa aminao ary manolotra ny araba-ampifaliana ho anao indray. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray isika. Mahagaga ny fandaharany ary mino aho fa tsy kisendrasendra izany, fa tonga amin'ny fotoanany izao fiaonantsika izao. Ampitomboina ho anao mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy sy manarina, manafaka ary manamarina sy manamasina antsika isam-potoana. Raha sitraka aho mialoha ny fampisarantsika toy ny mazatra ny teny nomen'Andriamanitra ho amin'ny fiaonantsika androany dia manasanao aho mba iombona ao anatiny izao vavaka fo izay ho tononona izao
ianao. Ivavaka isika. Jehovah ray tsara sy masina indrindra ny adanitra, amin'ny alalany Jesosy Kristy izay nisolo anay teo amin'ny azo fijaliana ary mifona ho anay eo amin'ny masina indrindra ka noho ny fahasoavany dia afaka miantso anao iray izahay amin'ny alalany no anatonanay ianao amin'izao fotoana izao. Raha ho aminy mantsy no manatona anao izahay araka ny teninao dia ho raisinao zanakao ary homenao fankasitrahana dia homenao fitahiana mandritry ny fotoana izay iaonanay aminao. Eny ny androm-piany anay manontolo mihitsy. Ko ankehitriny raha eo maniry izany fanatrehanao izany izahay. Manatre Tompo ao dia ho tsapanay izany fanatrehanao izany, tsy ho amin'izao fotoana izao ihany fa mandritry ny tontolo andronay androany. Eny ny androm-piainana izay mbola homenao anay amin'ny ho avy, tianay raha ho feno ny fanatrehanao izany dia ho feno fitahiana ny fiainanay, ho feno fahasoavana izany satria miaraka aminao izahay. Mitoera ao anatinay Jesosy, fizanoko mba fanirinay dia ho ianao no hery asa ao anatinay, anomeanay hery fahirezana eo amin'izay rehetra ataonay, anomeanay fanantenana eo amin'ny asa mandrara sy ny ho avinay manontolo, satria manana anao ao anatinay izahay. Dia mitenena ary fa voninay iaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ilay vavaka fibebahana malaza nataon'i Davida, voarakitra ao amin'ny Salamo 150 dia ahitana teny manohina ny fotokoa toy izao manaraka izao. Salamo 150 andininy 10 manao hoe: amoroa ny fomadio Andriamanitro. Fa mialoha izay dia miaiky izy fa meloka sy mpanota, noho izany dia mila ho sasana sy diovina. Hoy mantsizy eo amin'ny andininy 2: sasao madio aho mba ho afa-keloka, diovy aho mba ho afa-pahotana. Ary andininy 7 dia hoy izy hoe: diovy isopa aho ho afa-pahotana dia dio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Tsy hoe miaiky fa meloka sy mpanota fotsiny ihany Davida eto, fa eo amin'ny andininy 5 dia hoy izy manao hoe: indro tamin'ny eloka no niterahanahy, ary tamin'ny fahotana no torotoroninay ny reniko. Izany hoe miaiky izy fa toetra fototra raiky tapisaka ho aminy mihitsy ny ota, satria tao amin'ny ota no nitorotoronin azy ny ray aman-dreniny, ary tao amin'ny ota no niterahana azy. Isika rehetra dia tahaka ny Davida, nitorotoronina tao amin'ny ota ary nateraka tao amin'ny ota. Dia hoy ny bokin'ny Oabolana 20:5-7, Oabolana 20:5-7 miteny toy izao manao hoe: mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ny mpanjaka, ka mikororoka manaisotra ny ratsy rehetra ny masony. Iza no mahazo manao hoe: efa nahadio ny foko aho ka madio, tsy manana ota? Iza no afaka hiteny toy izany hoe afaka nahadio ny foko aho ka tsy manana ota? Tsy misy miafina ka tsy hitany ny masony io Andriamanitra mijery ny ao anatin'ny fotsika lalina io indrindra, ny mety mampadio na mampaloto antsika. Tsy misy koa afaka ilaza va efa madio ary izy ihany no manadio ny fony. Ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily nosoratany, epistily voalohany 2:1-7, Jaona voalohany 2:1-7, dia izao no lazainy amin'ny anaran'i Jesosy: raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena isika, ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Vonina ny anadio anao Andriamanitra, tsy amin'ny eloka ao ihany, fa anadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, izay manakana anao tsy ahita an'Andriamanitra ary manakana anao tsy anana an' Jesosy hitoetra ao am-ponao. Eo amin'ny tapany farany amin'ny andininy 7 amin'ny toko ihany
dia lazaina fa ny ran Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Aza mieritreritra hoe ka Davida ane nijangajange nitsirikitre nakavadin'olole fa zatsy nanao an'izany rehetra izany. Ota no niterahana anao, ota no notorotronina anao tao amin'ny ota avokoa, ary efa nanota izy rehetra, tsy misy madio ateraky ny tsy madio. Fa raha miaiky ny fahotanao ianao dia voninanadio anao amin'ny eloka ao rehetra Andriamanitra, sy anafaka anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra. Zakaria 7:10, bokin'ny Zakaria 7:10, ny 1 dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho an'ny taranaky Davida sy ho an'ny mponina any Jerosalema, loharano voasokatra hanafaka fahotana sy fahalotona. Jesosy sy ny rany io loharano io raha mety ho diovina ianao. Salamo 4:7 Salamo 4:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no hiakatra ho tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, dia hoy ny navaliny Davida ihany hoe: izay madio tanana sy mahitsy fo. Izay ihany no hiakatra ho tendrombohitry Jehova, ary hitoetra amin'ny fitoerany masina. Fantatsika rehetra fa amin'ny masina indrindra Jesosy ankehitriny, ary asainy anaraka azy hiditra ao amin'izany fitoerana masina indrindra izany isika ankehitriny. Ahoana no azonao hiditra ao? Manana fo madio ianao, nosasana tamin'ny rany Jesosy, dia afaka miditra ao ianao. Ary izany no lazainy epistiliny Hebreo 10:7 sy 12. Hebreo 10:7 sy 12 manao hoe: ko satria manana fahatokina hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy, dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokina be avy amin'ny finoana manana fo voadio, ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Averiko indray ho ny apôstôly Paoly eto, Hebreo 10:9 ko satria manana fahafahana isika libra ozy ny teny frantsay, libra hiditra ao masina indrindra noho ny rany Jesosy. Efa nodiovina tamin'ny raha io ianao, dia aokary hosay anatony amin'ny fo marina, amin'ny fahatokina be, satria efa nodiovina amin'ny finoana manana fo voadio, afaka amin'ny fieritreretana ratsy, ary tena voasasa tamin'ilay loharano voasokatra ho an'i Jerosalema sy ny taranaky Davida, dia ny rany Jesosy izany. Raha mandalo fitsarana ny anaranao ankehitriny, dia manasanao Jesosy mba hiditra mpinoana ao amin'ny fitoerana masina indrindra, rehefa nosasana tamin'ny rany ianao, fa ao no ahitanao azy sy ny rainy maniry ny anana firaisana aminao manomboka izao ka ho mandrakizay. Aoka hibanjina io masina indrindra io ianao amin'izao fotoana izao indrindra. Ao izy ny maniry hiditra ao amponao Jesosy, ary ao Andriamanitra ray ny maniry iaona aminao dia hiresaka aminao mivantana. Raha ao ampo mantsy Kristy, ka eo koa ny fanatrehan'Andriamanitra ray, dia hitoetra aman-kery ao amin'ny fahadiovana sy ny fahamendrehana hianao, ary ahatsapa sy ahalala ny fitiavan'Andriamanitra mitombo hatrany ianao eo amin'ny fitondrana ataony ho anao isan'andro. Izay ilay hoe mahita an'Andriamanitra, mahatsapa ny fitiavany isan'andro eo amin'ny fitondrana sy fitantanany ny fiainanao. Fa raha tsy madio ny fonao, tsy ahita izany fitiavan'Andriamanitra izany mitombo hatrany amin'ny fiainanao ianao. Tamin'ilay fiarahana misakafo tamin'ny mpianany farany alohan'ny anomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nanasa ny tongotry ny mpianany. Dia hoy izy tamin'i Petera, satria Petera nanda tsy ho sasan'i Jesosy, dia hoy izy taminy hoe: raha tsy mety ho sasako ianao, dia tsy mba hanana anjara amiko. Ry havako, ry namako,
meteza ho sasany Jesosy. Ento sasan'ny fonao, ento sasan'ny momba anao rehetra, fa tsy tia ny olo-kafa no haka ny anjara zay efa nomany ny foanao hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Raha tsy mety ho sasako ianao dia tsy mba hanana anjara amiko, fa raha mety ho sasako kosa ianao dia honinao aminao ary ianao ato amiko, dia hanana anjara amiko ianao dia ny anio ary ho mandrakizay. Meteza ho sasany Jesosy. Ento sasan'ny fonao, ento sasan'ny momba anao rehetra, ho tanteraka amintsika ny izany noho ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: page Facebook feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Avoziourina marina ni finuku amoroni fu fianaureri no fantachu afakanaziuni awanatiku antokobir balsama fiderana Ziwao andamanichu avoziurina marina nifanaiku amoroni fu fianaurerire no fantachu afakanavao niawanatikwa Katsaka melu kamini lalan fasa somirano latsaka amuruni fumaziu ajamanicho siampitu faniu Katsake melu kamini lalan fasa somirano latsake amuruni fumaziu ajamanicho siampitu faniu tupuo ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Tsy ho be safary izay fa manasanao am-pifaliana anaraka ny fandaharantsika indray. Sakafo mahavelona ny trondro,
satria sady mety fidiram-bola tsara izy ho an'izay miompy azy no sakafo mahasalama ihany koa. Dia ary torohevitra vitsivitsy mikasika ny fiompiana trondro an-tanimbary no resahantsika an'io. Tsara miompy trondro ny vary vokatra, ny trondro vanina. Raha tiantsika ary ny iompy-trondro an-tanimbary dia inona avy ireo fepetra tsara rana atomombana ny fiompiana ary tsy hahafaty antoka antsika. Tsara ho fantatsika voalohany ary aloha ireo karazan-trondro azo ompiana an-tanimbary. Isan'ireo trondro azo ompiana tsara an-tanimbary ny karpa zanatany na ny karpa royal ihany koa. Anisan'ny mahazaka hafanana miovaova mantsy ireo karazana trondro ireo ary afaka ompiana amin'ny toerana samihafa na amin'ny faritra ivo izany hoe any amin'ny faritany na amin'ny faritra ambony toerana afovoantany. Ny tilapia ihany koa dia mety izany hoe ireo karazana tilapia saingy mitaky hafanana bebe kokoa ary mety ompiana tsara ny amin'ny faritra iva ity trondro ity. Ny trondro gasy ihany koa dia azontsika ompiana an-tanimbary saingy somary miadana ny fitombony amin'izany. Azontsika atao tsara izany miompy ireo karazana trondro ireo atao an-tanimbary. Dia karazana tanimbary manahoana indray ary no mety iompiana trondro. Tena marina tokoa izany satria mila fidiana tsara ny tanimbary izay iompiana trondro. Ny tsara indrindra izany dia ny tanimbary eny an-tenantenakavoana, izany hoe tsy any amin'ny faritra iva fa eo an-tenantenakavoana. Tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka lohasa, manakaiky ny toeram-ponenana. Ialana izany ny tanimbary eny amin'ny faritra iva satria mora azo ny tondra-drano izy ireny. Indrindrandrindra ireny tanimbary misy an-tanatohatra izay kely velarany ireny dia tsy dia mety loatra iompiana trondro. Ny tanimbary misy rano azo fehezina tsara, izany hoe amin'ny fampidiran-drano sy ny fandritana rano mandritra ny fotoam-pambolena izany dia tena ilaina tokoa. Izany hoe tokony haleo tena izany amin'ny fampidirana rano sy ny fandritana rano ny tanimbary izay iompiana trondro mandritra ny fotoam-pambolem-bary. Ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Averina indray izany fa tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka lohasa, manakaiky toeram-ponenana, antenatenam-bohitra. Tsy iva loatra izany satria mora azo ny tondra-drano ary tanimbary manana velarana malalaka no tokony iompiana trondro. Tanimbary azo fehezina tsara ny rano izay ampidirina sy avoaka ao aminy mandritra ny fotoam-pambolena ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Io izany ny tanimbary mety iompiana trondro. Rehefa voafiditsika tsara ary ny tanimbary iompiana trondro, fantatritsika ihany koa ireo karazana trondro azo ompiana tanimbary. Ahoana indray ny fomba hanajariana izany tanimbary izany ahafahana miompy trondro ao anatiny. Velaran-tany 4 ka hatramin'ny 5 hektara izany ny tena tsara aty am-panombohana raha tianao ny iompy trondro an-tanimbary. Velaran-tany eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 hektara eo izany ny tena tsara aloha eo am-panombohana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary. Ka ny fotoana fanajariana ny tanimbary izany dia atao alohan'ny taom-piasana manaraka na ataonao ao aorian'ny fidinjam-bary, izany hoe ao aorian'ny fiakaran'ny vokatra izany. Eo izany ny fotoana mety fanajariana ny tanimbary iompiana trondro, na ao aorian'ny fidinjam-bary na amin'ny fotoam-piasana alohan'ny taom-pambolena izany. Dia mafisina ihany izany fa ny tanimbary tsirairay dia tokony haleo tena ara-drano, na ny fampidirana rano izany na ny fivoahan'ny rano. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy hamafisina ny valam-pary raha tianao ny iompy trondro an-tanimbary. Atevenina hatramin'ny 20 cm ny saka ny valam-pary ary akarina hatramin'ny 20 cm ihany koa ny avony.
mba ho fiarovana n'ilay tanimbary amin'ny tondra-drano izany, iarovana ihany koa amin'ny fahaverezan'ny trondro, ary ahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fijinjana sy ny fampiakaram-bary. Averina indray izany fa ny valam-pariana ny tahalaka hoy isika dia ilaina mafisina raha te hiompitondra tanimbary sika. Atevenina hatrany amin'ny 50 sentimetatra ny sakany dia akarina 50 sentimetatra ihany koa ny ahavon'iny tahalaka iny na iny valam-pary iny izany. Ny antony dia mba iarovana ny tanimbarintsika mitondra-drano, iarovana amin'ny fahaverezan'ny trondro, dia ahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fitompin-jinjana sy fampiakaram-bary izany, mba ahafahantsika manohy ny fiompiana ny trondro ao anatin'ilay tanimbary. Ny fomba fanamboarana ny valam-pary moa na ny tahalaka dia amin'ny alalan'ny bainga, tanimanga izany no ampiasaina. Reny bainga ireny soroana ilay izy tsy asiana fakana zava-maniry mihitsy, dia lemana dia afatratra tsara, dia atao mifanaingina mifanongoa isaky ny andalana. Izay izany ny fomba fanamboarana ny valam-pary na ny tahalaka. Ka izao, rehefa mandavaka ny dobo irenin'ny trondro ianao, satria tsy maintsy mila dobo irenin'ny trondro ao anatin'ny tanimbary, dia eny amin'ny faritra iva no anaovana izany dobo firenin'ny trondro izany ao anatin'ilay tanimbary. Izany hoe tanimbary izany dia mbola misy dobo kely firenin'ny trondro ao anatin'io tanimbary io, ka eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovanao izany dobo kely izany. Rehefa mandavaka ny dobo ianao, dia ny bainga avy ao anatin'io dobo ihany azonao ampiasaina hanamboarana n'ilay valam-pary na ny tahalaka. Tsotra ny fanamboarana azy eo. Dia mety hametraka fanontaniana angamba ianao hoe tahaka ny ahoana ny velaran'ny dobo kely ao anatin'ilay tanimbary irenin'ny trondro. Ny 5 ka hatramin'ny 10,100 ny velaran'ny tanimbarinao izany no ataonao habean'ilay dobo izay irenin'ny trondro. Ny 5 ka hatramin'ny 10,100 ny velaran'ny tanimbarinao no ataonao habean'ny dobo irenin'ny trondro. Ireo izany ny torohevitra vitsivitsy ho fanajariana ny tanimbary raha tianao ny hiompitondro ny tanimbary. Ndao isikiny. Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra Rila ary Nary. Mba mangina rery solofo ianao dia efa beko retaka loatra, tsisy anaovandraha mihitsy. Angina hoa. Fa inona indray izao fifamalianareo mianaka izao soavy Ianao dia efa kizity melery amin'io zazy io. Tsy ianao no mitaizako. Mena vary tsy mihinana, mena rano tsy misotro, ka apoka ianao ry solofo ny farany marine. Ka to vary tsisy loka kosa nge zany omenao azy zany Efa nisy atody nataoko loka ho azy teo fa voalany ny atody dia io. Jereo tetony. Ianao mihitsy ny tafin'io ka. Avy aty amin'ny dada litsy ty mofo lady mangina. Ty ny kilalao anjanako. Io koa ny anjaranao raha matoso ndray manalava molotra eo. Fa inona daholo reto ry be tafika. Vola efa kely zao dia mbola ary so dia mba ny vola saika hividianana loka indray ny vidianany be mofo sy kilalao aizany loka. Enao koa ny vidianako an'ireo. Manina fenao very be efa lany eritreritra mihitsy jerety isolofo saika tsy laitra nampanginina tsy mety mihinambary tsisy loka. Mbola asainao mengetsana amin'ny mofo indray. Adala ve ianao hany daholo ny mofonao fa loka ny any tadiavika. Aza manao toejaza ohatran'io ry soavy Ianao mihitsy ny manao sain-jazako. Sady
fa fofoninina koa zany rybe malany mihitsy ka fofotrondro zany raha matotia itsy anaty aronitsy ze etiko rehetra zany tsy asianao fakasitrahana daholo ny antoka trondron'olona tany ndraiky io nga ty be tafika aza mba manaonao foana rybe ka zay indray no ampidira trosa avy ireno andra rehefa tsinany ianao de mijanone lokako aleo anaovako azy fa loka hoane tsy efa laninao anga akory ny vola ividianan-doka sady tsy natao trosa io ny tsy mividiana fa fanomezana fanomezana o ka trondro be debe efa horokolô reo very be ny fanomezana daholy fahasoavana raha soavy trondro ny menomanany reo fa navanina betsaka ondro zareo nefa mbola tsy nanome atsika zany nasaina niakanaka ze tiako de reo orbe ianao ve de efa lany enatra mihitsy tsy mba kelikely ny nalaina de mba natao telo na efatra fa jereo ane reto abetsany am'izay ngeza be mitapelapelaka daholy etre ze trondro kely azoko nasainina verina fa ze trondro lehibe ihany ho izy alaina sady nasenaka zy azoko veara matoty tsy anararoatra kosa trondro ane zany ka trondro fa nga tena fiompiana be mihitsy izany rybe hoy ianao sady manao fiompiana trondro adobo ry zareo no miompy atanimbary koa tena resy lahatra raha matoa ny masoko rony nahita fa sady sakafo ny volaka ity fiompiana trondro ty tena iopy koa ka isikimponitra mihitsy iopy-trondro ve eno tena norohevitra manana hoe fiompiana trondro atanimbary aloha atao satria alohan'ny tompiasana ohatran'izao na aorin'ny tompijinjambary ny fotoana fanajariana ny tanimbary ompiana trondro orbea io taitaitra io ihany ianao nefa avy eo tsy maharaka ny fanaovana azy akory de jereo impiry zay fahatiantoka anazy atsika izay ka fa ny taloha raha matoa lesony rehefa efa leo an'ty tsifisimbola sy ty vatsisy loko ty tsony lesy lofo kely aza voafiry ranonorana io de efa dola sahady sy mba marianina rery be fa otra zany tena mino ary soavy fa raha araka tsara zay toromarika ny menomanany zay tena ho tafavoakotsika fa hoanandray hoy manany za kosa alory be efa leo an'tiako totoanao ty soavy ahoana ihany kely aloha tsy za angenina nresy lahatra azy fa izy mihitsy ny nandresy lahatra ahy tena mety tsara hoy manana raha io tanimbaritsika etsy atsinanana io no iompiana trondro fa nahoana kosa ny singanina salam'izany izy ty rybe satria sady tsy misolampy loatra io no manaraka lohasa ary manakaiky ny toeram-ponenantsika no misy rano azo fihezina tsara ihany koa ka maninona raha ry atanimbary ambany ary ny ompiana trondro raha izanyko any zao ny tena be rano tena mboatra ohatran'io ny tena ilaina raha te iopy trondro atanimbary mba tsy mora azo ny tondra-drano sady talaky masoandro tsara ka maninona raha mba tanimbary kelikely aloha no atao fa tsy tonga de ngeza be ohatran'io kosa tsy mety ho ara voavelara-tany kely fa ahoane eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ara zany no tena tsara eo am-panomboany ohatran'io atsika io mihitsy raha matoa fepetra takina fiompiana trondro atanimbary daholy re zany raha soavy malalako de karaza trondrinina ho no mitimba ompiany be karpa zanatany sy karpa royal ho no tena mety ompiana amin'ny tanimbary
satria mazaka tsara ny fiovaovan'ny hafanana. Mety tsara mifaritra iva na faritra ambony toerana avoatany re zany e. Dia ahoana ny tia lampiasin'ny trondro gasy raha izany ka? Mety ka. Fa somary miadana amin'ny fitombon'ny trondro gasy. Ny tilapiandray mitaky hafanana ambonimbony kokoa dia any amin'ny faritra iva zany ny tena mety tsara aminy, fa azo atao tsara ny miompy andrenika. De varina re olona fa lasa nahay tampoko tia beky no soavy isikinako mihitsy ho karipane zao tilapia zao ka fotsiny mariny mitapelapelaka be sala amin'ny oranjo be anao io daholo. Tsy ireo fotsiny retonetiko reto fa tena manam-bola tokoa aloha ro manana raha nahafoy an'ireo trondro be dehibe reo maimaim-pona ho atsika ka. Sady manam-bola ny manandoaka izy ry soavy Ieno ako ka ahoana, sady tsy hina mofo ianao zany androany no tsy hina trondro. Tsara hoaniko daholo reto. Orbe andray kose o arapako daholo reto mofo. Jereo tia be anao efa mila tsomby varavarana mbola tsy mizara ihany. Lanina ao hatramin'ny solofo kely kiosako no raha manaiky ompitrondro ianao de omeko amilako ka. Ka ahoana? Bea de miala tsiny rery manana fa manelingelinanao amin'izao ora fiasana zao Edre, iasa mihitsy anie no ataotsika eto tsy manahirana mihitsy ry soavy de ty zany le tambady ompianareo trondro. Ngeza tokoa izany io mihitsy ry le manana. Efa mba nakatombo melo zay mivady namariparitra ny toerana fidirana sy fivoahan'ny rano efa nanomboka nanamafy ny valaparikory tazako eto fa tena avanina trondro betsaka mihitsy nareo menakavo kely raha izao ka. Angana melan'ny soavy raha tsy tonga teto mihitsy izy anatrika ny fanazavana rehetra taolay ka so kosa raha be fanadinona sy manaonao foanako. Indray le manana marina mihitsy kany zany ry manana. Io ange sady beloha araky ny anarany de aleo ampiana sao de mamono antokako to zany ray no ifandrombonanareo da etiko zany kino ry soavy koa ange andao aloha toizana ny asatsika telo day fita hoa rehefa manamboatra valapari ohatr zao de tsy maintsy atao mafy tsara tsaronareo tsara moa le atao aben'izy ty hoe akarina 10 centimetatra ny avony tahalaka de 10 centimetatra ihany koa ny sakany atao mifatratra tsara mihitsy le bainga anaovana azy de alahatra mifanongo tsara ara-dalana de aiza ho aiza no anaovana le dobokely iren'ny trondro azy saika ataonay avetsy avaratra iva ivetsy mety ve tena mety eo satria amin'ny faritra iva eo amin'ny tambaro no anamboarana ny dobokely sady tsy azo atao mifanandrify amin'ny fidiran'ny rano mihitsy zay ary tokoa moa tadidy zay ka fa eo amin'le refin'le dobo ary le manana ny misy tsy tsaroko kely arakaraky ny abeany tambaro no anaovana ny abean'le dobo letsy zay mihitsy le refony zay 5 ka hatramin'ny
folo isanjato amin'ny velaran'ny tanimbary moa no atao abean'le dobo. Tadidy latsara kosaka. Zay ve vao mba tadidinao le izy rybe? Marenina aloha ianao e. Ty raha matotily iretsy a. Zay ary fa tsy tadidiko le alalan'ny dobo mo. Eno tsara ary. Tanao zany. Ka zao a. Raha latsaky ny 5 arany aben'ny tanimbary. De 500 amin'ny velaran'ny tanimbary a ny aben'ny dobo. Ye mazava. Ye, de atao 2 metatra ny sakan'ny dobo. Ye, ary 90 centimetatra kosa ny alaliny. Aleo toizako. Zay. Raha mihoatra ny 5 arany tanimbary, de 100 ny amin'ny velaran'ny tanimbary kosa ny aben'ny dobo. De 2 metatra ny sakan'ny dobo. 2 metatra. 2 metatra ny sakan'ny dobo ary 20 centimetatra ny alaliny. Ka hoana? Marina ve zany ry manana aloha? Zay aloha de marina fa azadiny fa 2 metatra. 2 metatra. Raha zay kajiny se zay. Fa ono ary manana. Hoy ianao teo hoe atao mafy tsara ny valapary. De inona ny tena mety hamafy azy ty aloha zany? Io banga tany mangio a no soroana tsara tsisy fakan-javatra maniry. Atao mifanongoa somary lemana sy afatatra tsara isaky ny andalana metrahana azy. De zay. Vita ho azo ny lokan-dranoatra. Zay ndray le sakafo. Ianao very manana. Banga rehetra esorina eo amin'ny dobo raha matoa no alahatra anaovana talaka. Ie, marina ny ese. Am'izay ny dobo vita, ny valapary voamboatra ka. Fa nahoana tokoa le tahalaka ny mbola akarina hatramin'ny atsasametatra ohatr'izany. Orsoava. Ho fiarovana ny tanimbary amin'ny tondra-drano raha matoa. Sady rovana ny trondro tsy ho very. Zay ny antony ampakarana ny tahalaka e. Akoatr'izay koa ampiakarina mihitsy io valapary io ahafahana mampiakatra ny rano ao tanimbary aorian'ny fitaopijinjambary. Mba hitohizan'ny fiompiana trondro e. Ay mo. Fepetra takina ny fiompiana trondro tanimbary daholo zany. De mazava letsy le manana fa misotra. Tsisy sorana lesy tsisy sorany. Ka tsy aleo ary ve zay aloha no anomboana ny asy? Sa ahoana? De mba manontany amin'ny manana tsikelikely eo zay aveoko no... Marina mihitsy zany ry soavy. Fa ono ahy e. Azo fehezina tsara moa zany ty rano amin'ny tambarinareo ty o. Fehezina ahoana moa? Azo fehezina tsara ny fampidirana sy ny fandritana ny rano mandritra ny fitaopambolem-bary. Ny tena tsara zao de atao mahaleo tena ny fampidirana sy ny famohan-drano amin'ny tanimbary ompiana trondro. Vitsy renga mihitsy. Lakan-drano iny. Tena efa neritreretinay tsara mihitsy zay ka. Iny andraso ange epiteny e. Tena mety zao ry izy roa. Zany o? Tena mety tsara kosako no... Losy ty fa soava. Fa maninona ianao ribea? Maninona e? Tataka ty. Tatabetra nandray le pataloha. Finona nefa ny mahadedaka ny be epiteny e. Ny olona rehetra ety de efa mahatazana ny olakan-drano. Tena lasa lavitra mihitsy zany be a. Tena zafaka de manana ty. Marina tsy nivadika Egyptery misy dakany ty izy. Eto aty aloha iny sikinao iny soa fa ratsy tia. Sady mandrivotra be izy zany.
maninona raha mba natao mafy tsara ny zaitra nytony fa ry soavoko manjaitra salamy manjaitra raha vitaratasy rangako. Maninona za ndray no omenao tsiny nefa ianao no nisisika nanao an'iny pataloha tery iny am'izay mbola minjakinjaka mepitetsy Jerosalamy reny hoe okare zay ry izy mivady mariny ok zay ka na ho zairina mitady pitana za mipatalohany io de ho tataka foana raha am'izao abe an'izao ka mihinan-kanina tsy mba mahalala leo zany aloha ny dobo eo fa aleo ahody aloha fa afa baraka amty lory be amy verena ty ho asikiny oka le roa ty sikiny le manana diaka pataloha mitsy tsara miopitrondro ny vary vokatra ny trondro vanina. masotoary manao fampiarana isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany na manao fanjany nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny samy manandray feo na ary kosa ny sanina ny lafin'ny teknika tompona andraikitra Elion Andremitanso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka manohy ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo. Ny feo fanantenana no mamokatra ny fandarana zay arahinao ary alefa amin'ireo FM na ny podcast alefa koa amin'ny Facebook sy ny YouTube. Mankasitraka anao miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminay miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andremitanso. Lay marina sady mpanamarina. Iza rezay zay ny lohateny lesitsika mantsy amin'ity anio ity. Lay marina sady mpanamarina. Ny Jesosy iriry anja. Efa nianarantsika teto fa fahavalo efa resy tanteraka Satana raha ny ady amin'ny Satana sy Andriamanitra nyresahana ary ny anjeliny fa resy tanteraka izy. Fa ny ady atrehantsika amin'izao fotoana izao dia ady vokatry ny nanomezana antsika safidy. Tsy tian'Andriamanitra mantsy isika hanompo azy antery, hankato azy antery, ho tia azy antery, fa ampitiavana ihany. Ka ny ady izay atrehana amin'izao zany dia ady atao ho antsika mba handresy miaraka amin'i Jesosy isika, fa tsy afaka mandidy ny safiditsika Andriamanitra. Satana raha teo moa dia tsy afaka manao an'izany. Ka ny anao izay hahatonga antsika hisafidy ny handray an'i Jesosy ho mpandresy ho antsika, zay zany no atrehana amin'izao fotoana izao. Zay no antony fisian'ny ady amin'izao fotoana izao. Mandrava ny asan'ny devoly, zay no asan'i Kristy. Ahoana hoe mandrava ny asan'ny devoly? Fa ataony ampahendrena tsara zany. Azony atao anatin'ray segondrany zany eto amin'ity tany ity. Fa tiany ny tsirairay amintsika ho resy lahatra. Fa ratsy Satana ary marina Andriamanitra. Mitaky fotoana izany, mitaky fomba fiasa manokana izany. Zao ny voalaza ny Jaona 2:7-5. Jaona 2:7-5. Izao no niseho ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Raha zanak'Andriamanitra ianao, milaza ho kristianina ianao, movy ianao anisan'ny mandrava ny asan'ny devoly sa
manao zay atonga ny asan-devolo mafiorina indray dia zao ny toyiny mba handringana ny amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly Hebreo 12:7 zay zany horavaniny ny asan'ny devoly ary hoaringany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Zany no antony nahatongavan'i Jesosy. Ka tsy azo safosafoina izany fahamarinana izany. Tsy azo azavaina amin'ny alalan'ny filozofia izany, fa zava-misy arabaky teny fotsiny izao. Mandalo dingana anankiroa vao tena miseho tanteraka izay fandresena ny fahavalo sy ny fanjakana izay. Voalohany a, ny azo fijaliana ny entin'i Kristy na mpiariary na mpihanjahanja ny fitaka Satana. Satana dia niezaka namitaka ny taranak'olombelona hatramin'ny ela dia tonga Kristy ampiariary tsara fa mpamitaka Satana. Raha milaza izy fandriamanitra dia ratsy fanahy, enjana, tsy manam-pitiavana dia ny mifanohitra an'izany no niseho teo amin'ny hazo fijaliana. Aveo dia horavana Satana sy ny fanjakany, ho potehina, ho foanana tanteraka. Tsy hisy tsonina ny tantarany aza. Zao ny vakintsika amin'ny Romana 7:17 ka hatramin'ny 20. Romana 7:17 ka hatramin'ny 20. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay naseho an'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana, amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra amin'ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana any Jesosy. Izay no antony lehibe natonga Jesosy ho faty teny amin'ny hazo fijaliana. Isolo eloka, isolo elokanao. Ny fahotantsika ny nombona teo amin'ny hazo fijaliana, raha miezaka Satana mivoy indray fa ny lalàna indray ho ny didy folo indray no nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Jerevo zany fiampangana sy langa sy fitaka taony zany. Raha marina rabaky teny ene zany dia mahazo mamon'olona ianao zany zao mahazo mandainga, mahazo mangalatra, ary zay ny tanjo Satana. Tsy ny didy folo nombona teo, fa ny fahotako sy ny fahotanao natonga Jesosy ho faty teo. Inona moa ny atao hifahotana? Fandikana ny didy folo. Ka azon'i Jesosy natao fotsiny ange, nanovan'le didy nodikainy Adama sy Eva, dia tsy maty teo izy, fa tsy azo vaina le didy, fa fahafatesana ny tambo amin'ny fandikana azy dia tsy maintsy misy maty, na isika ny maty satria tsika ny nandika, na misy misolo atsika. Dia Jesosy no nisolo eloka atsika mba hananantsika fotoam-pahavelomana, hibebana, hiverenana amin'Andriamanitra. Ka ny fotoana fohy omena antsika eto amin'ity tany ity dia tena fotoam-pahasoavana mihitsy mba hahafahantsika manao safidy malalaka, hiverina tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fahamarinany, tsy misy analana, tsy misy anampiana, tsy amboamboarina, na tena hanaiky an'i Satana hatramin'ny farany. Ireo izay manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, nanaiky ny sorona nataon'i Jesosy ho famonjena azy amin'ny finoana, dia ho toromaso ihany ny fahafatesana izay ho lalovany. Toromaso fotsiny. Sahala amin'ny olona nandeha natory izy androany hariva dia mifora pitso maraina rehefa mitsenan'i Jesosy ho avy indray ny amin'ny raomin'ny lanitra. Fa ireo izay nisafidiny hiaraka amin'ny Satana hatramin'ny farany, tsy manaiky ny antso hamirenana azy amin'Andriamanitra, dia hiatra amin'ny fahafatesana mandrakizay. Efa nivakintsika teto ny voalazo amin'ny Romana 5:5 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Inona ny dikan'izany? Nomena safidy mantsy isika. Raha sanatria ny olona ka misafidy ny andika ny didin'Andriamanitra, dia mbola manana plan Andriamanitra, plan anankiray, planina anankiray hoentina mamonjy. Zany ny tena fitiavana zany. Ary zany manapirofo
fa fiampangana fanaratsiana fotsiny nataony satana fa andriamanitra dia tsy manana fitiavana ny olona. Satana ny tena tsy manam-pitiavana antsika, mpamitaka izy. Lazainy fa tsy ho fatsy akory ianareo raha mandika ny didin'Andriamanitra. Zao efa fahafatesana misesisesy efa nataona an'izao ve dia mbola tsy mino ianao fa lainga ny tenin'ny Satana. Fanehoana faratampony fahamarinan'i Jesosy sy ny fitiavany no omen'Andriamanitra tao amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Na tonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe tsy misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijaliana, ary marina izany. Raha tsy maty teo mantsy Jesosy, efa tsy nisy tsontsika tahaka an'izay, tsy maintsy niatra tamintsika ny vokatry ny nataontsika. Taoriana nahafatesan'i Jesosy dia izao ny voalazo amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy. Ilay fitiavana mandresy takila 2:9. Hitan'ny Satana fa afabaraka izy, afaka ilay nanarona ny fitaka nataony. Velatra mivandravandra eo anatrehany anjely tsy nanota sy eo anatrehany zao rehetra zao any an-danitra ny fomba fitondrany. Ary tamin'ny andatsahany rany zanak'Andriamanitra dia nanongotra ny tenany, tsy ho tiana ireo mponina ny an-danitra intsony Satana. Hitantsika amin'izany mazava-dehibe nanekeny Jesosy ho faty solo heloka atsika. Tsy misy ady hevitra azo atao intsony. Mazava ary tsapaitanana fa tsy resabe tahaka ny fanaon'ny Satana ny fitiavan'Andriamanitra. Tsisy mampisalasala ny amin'izany. Zao ny vakintsika ao amin'ny Apokalipsy 12:12-20. Apokalipsy 12:12-20. Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiampangan-dralahntsika dia ilay miampanga azy eo anatren'Andriamanitra androman alina. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisany androny. Mbola fanamafisana averina ihany izay fanamafisana amintsika izany, fa na Satana aza dia efa mahafantatra fa efa fahavalo resy izy ary kely sisany androny. Aza matoky izay lazainy intsony ianao. Zao ny voalazo ny Genesis 3:7-10. Genesis 3:7-10. Ity teny ity dia teny fikasana, teny fampanantenana, teny men'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Taorinany na ny tany izy ireo. Ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranaka ao sy ny taranany. Satana eto ny resahany, Satana eto ny mahazo ny didi-pitsarana. Ampifandrafesina, zany hoe ampidina zany. Ianao Satana sy ny vehivavy dia ny fiangonana, ny zanaky ny fiangonana, taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao, ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Iza ny tianao raha ohatra tsy maintsy omena safidy ianao, raha tsy maintsy ho torotoroana ny lohanao sa ny ombelahy tongotrao? Ny taranaka raha vehivavy resahany eto dia Jesosy. Notorotoroina teo amin'ny hazo fijaliana ny ombelahy tongony, ary ho torotoroina kosa ateraka izany ny lohan'ny Satana, ho potehina tanteraka zany Satana. Hitantsika tamin'izay lesona rehetra izay fa tena zava-dehibe nanaporofon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy mamarina sy fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'izao fifanandrina ny fanaovany tsara sy ny ratsy izao. Inoko fa nisany resy lahatra ianao ary afaka mandresy lahatra ny hafa ihany koa. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary efatra
efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny awr